be dia be ny zavatra tsy vitantsika hoe tao anatina vavaka fa nomen'Andriamanitra antsika ao fofany amin'ny lanitra ny taninao dia misaora azy tenin'Andriamanitra tia indray andro any Andriamanitra présent eto amin'ny fanatrehanao miaraka amin'reto zanakao be dia be tongetra izay mitondra ny fonay tsy tongetra izay mitondra ny sofinay fotsiny andreanao fa mitondra ny fonay anaiky anao sy akatoanao ampanekeo anao amin'ny alalan'ny fiasan'ny fanamasinao satria manaiky atsafidy izay ny tsinao mandrea tompo hoe tena hoe mety sarotra ny lalina makany an-danitra rehefa dinianareo teny rehetra voasoratra dia maneho fa mila mifampanekena ny safidinay hiaina ny sitraponao izay isan'andro amerina ny zavatra rehetra eo amin'ilay planina sy programa ary antom-pisina teny ilana ao anay marina ro teny rehetra izay ampanirano mpanomponao izay ajoronao eto amin'ity toerana ity dia teny mpanairana teny mpanefena teny mpampijoroana teny mpampaherezana anomboanay ty nofinay ity isan'andro mba hahafahan'ny fanahinao mahazo aina atao anatinay mitenena aminay isan'andro manambara ny sitraponao amin'ny fiainanay isan'andro fa vony izay ny ainanao manambara tompo androany ny fahamarinana fa ny teninao ny fahamarinana ary okan'izany fahamarinana izany anafaka ny tsirairay avy tsy ho andevo ny fahotana tsy ho andevo ny faharatsiana mandrakizay satria ianao no Andriamanitra marina be voninahitra be fitiavana mahatoky ho anao mifankasitrahana mandrakizay amen dia amen ndao tsika ity antanana mafy eo any tompo a mahazo toerana tompoko tonga sondretsika eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra iarahana androany maraina aneo anatinao efa misy fanatrehana vonandrain'i Jesosy ianao dia ao anatinao Kristy noho izany tonga eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra miaraka tsika mitondra ny fanatrehan'Andriamanitra ao anatintsika tsirairay avy zay ny atao hoe assemblée ny hoe assemblée navondro ny zanak'Andriamanitra dia ny olona manana an' Jesosy tonga eo amin'ny toerana anankiray manokatra ny fony hifampizara ny tsara indrindra ao aminy mety tsy apozintsika fa nandray ny présence antsika fotsiny dia mitondra zavatra mba fantatrareo fa ny présence an'i David dia nitondra délivrance ho an'ny Saoly na tsy nandroaka devoly azy izy rehefa aminao nyfansorana sy ny fanatrehan'Andriamanitra dia midégage zavatra pozitiva be anao avy amin'Andriamanitra avy ao anatinao ao manova ny tontolo misy anao izay ny atao hoe fiainana manova atmosfera amen ndao ny marana hitondra antsika ao anatin'ny fotoana foy a le nitenin' Jesosy hoe manaraka azy vao maharaka azy manaraka an' Jesosy vao maharaka an' Jesosy tsika zany natao anaraka an' Jesosy aloha zay vao maharaka ny fitondran'Andriamanitra ambokiny marika toko favalo ny andininy faefatra amin'ny telopolo raintsika ny marika toko favalo ny andininy faefatra amin'ny telopolo zao ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny anaran' Jesosy ary ny antsoina antinazy ny vahoaka mba ny mpianany dia ozy izy taminy raha misy tanaraka dia aoka izy handany tenany sy tondra ny azy fijaliany ka anaraka mino fa namasina androany maraina amin'ny alalan'ity teny ity fa tena ho fampaherezana ho anay ny teny ahafahanay mandray fanapaha-kevitra tsara hifankahita amin'ny lalam-pitondranao ampijoro anay eo amin'ny sitraponao mandrakizay amin'ny anaran' Jesosy amen ny Genesis toko faharoa ny andininy fafito baiboly dia miteny an'izao teny izao fantatsika tsy anjery io hoe Andriamanitra ary vovotany namorona ny Jehovahandriamanitra ny olona vovotany namorona ny Jehovahandriamanitra ny olona ary no fofony ny fofonaina mahavelona amin'ny vavorony dia tonga olombelona ary Jehovahandriamanitra nanao satao edena tany antsinanaka ka napetra ny tao raha lehilahy zay ny foroniny enoy ny olombelona zany avy teo amin'ny vovok'Andriamanitra nanisy fofonaina ty zany zavatra ty tena hoe misy heviny be ara-panahy hoe ho tafiditra ao anatin'ny saina sy ny fomba-panahintsika ohatra izao tsy tao edena zany namoronan'Andriamanitra ny olona fa ivelany edena namoronan'Andriamanitra ny olona tsy tany manga noho zany tsisy rano tsisy akora rano fa vovoka nasian'Andriamanitra fofonaina dia olombelona ny vita mitovy endrika tamin'Andriamanitra ao tsika rehefa velona avy tao amin'ny vovoka zany ny olona
vokatry le fofinainana nitsofin'Andriamanitra teo amin'ny vovoka dia tonga olombelona niainga vovoka ny akora ny aingana fa olombelona no akora no tanjony efaran'Andriamanitra ary olombelona io dia fanehoana la endrik'Andriamanitra tsy hita-maso ho eo amin'ny tontolo hita-maso. Rehefa niodina ny olona dia zao ny zavatra nitranga, nahazo aina ny devoly, nahazo aina le hoe nahazo aina le amina ao anatinao azo ny devoly, misitona ny amina izy na ny ainao ho ao amin'ny nofonao. Hitanareo ny fandresen'ny Satana tena tsoroka nandresy izy dia teo amin'ny nofony naseho, satria rehefa niodina nofo tsy nakatohan'Andriamanitra dia lasa fitaovana sy mpiara-miasa akaiky amin'ny devoly io nofonao io, ampidina ny amanao iaina eo amin'ny fahotana ao anatin'io nofo. Lasa aloha ho azavaiko bebe kokoa le izy, lasa mitabataba be io nofo amin'ny filana maro samihafa, mikorotana le fihetsem-po. Ahoana le fikorotana amin'ny fihetsem-po? Ny fikorotana amin'ny fihetsem-po dia lasa miova ny fanirianao tsy normalina intsony, ny fanaonao rehetra tsisy ifandraisany taminao mbola tsy lavintsony ry Adama, satria rehefa nandresy teo amin'ny nofo le devoly mpamitaka dia lasa manjono ny ainao izy ho eo amin'le nofo feno fahalitoana sy corruption na fahalovana. Ahoana miseho le izy? Jerinareo tsara fa ny olan'ny olombelona amin'izao dia miainga eo amin'ny nofo daholo, eo mampanota azy, fitsangajangana eo amin'ny nofo, fitiavakanina tany anefitra eo amin'ny nofo, fitafiana nofo, rendrarendra amina vola, ny fananana zavatra hita-maso eo amin'ny nofo daholo. Mahafantatrareo fa tsirokanina tsy voafetany anefitra na tonga ny zanak'Israely na nilika ny mana avy any an-danitra, maso azy mihoatra no mpapelika tadiaviny. Dikan'izay tsy hoe ny efitra akory lalovanao no midika fa tsy eo Andriamanitra nohananao, fa ny problema lasa tsy mifankahita amin'Andriamanitra ao anatin'le efitra lalovan'ny olona rehefa voageja eo amin'ny filan'ny olona. Mana ambony lavitra no mipapelika, papelika tsirokanina tsy voafenina ampimonomonina azy amin'ny hanina avy any an-danitra efa feno ny otrikaina rehetra aso azy. Famatsiana avy any ambony no nomen'Andriamanitra rehefa tanteraka ny fatra ny fiankinanao aminy. Problema mbola misy zavatra hafa hianteranao ankoatran'Andriamanitra. Nofo dia misarika anao tsy fankahita amin'ny fianterana 100% amin'Andriamanitra. Zay no mahatsara ny dezera lalovanao. Ny dezera na ny efitra dia any tsisy mpivarotra, any tsisy fianakaviana, any tsisy ina fa rivotra sy tanymaina. Noho izany zay todianao tsisy hamonjy anao dia mivantana amin'Andriamanitra ny fiankinanao zato isan-jato. Dia rehefa ianao mitodika tsisy nizaniza ntsony, miandrandra ho azy ianao dia mahita ny lanitra misokatra. Zay no mahatonga ny famatsikanina tany anefitra, satria tsisy ninina, tsisy azonao eritreretinao aiza vola ividianana sakafo. Sura fa tany amin'ny dezera namorona ny olona, tany amin'ny dezera, satria any amin'ny dezera misy vovoka tsisy rano zany. Dia niraisan'Andriamanitra tany amin'ny dezera namola volany azy. Teo izy ny 15 ary Jehovahandriamanitra nanao saedena ozy izy nanao saedena ka napetra ny tao raha lehilahy zay ny foroniny. Voavy ny foroniny zany ny olona vao netiny ho ao edena. Ao tsika zao ny zavatra mitranga, voana nitsok'Andriamanitra namelona ny olona avy eo amin'ny vovoka ka nanota ny olona dia zao niaisitra le sofla avy amin'Andriamanitra, nitahiry ny fiainan'ny olona tsy ho faty,
satria resy teo amin'ny nofo ny olona dia nandova fahafatesana teo amin'ny nofo ny olona. Zay no mahatonga n'io nofo tsy makany an-danitra zany io mandrakizay. Ty nofo ty tsy makany an-danitra zany mandrakizay fa nandiso fanantenana n'Andriamanitra. Rehefa miverina Jesosy dia na io manjavona, ary raha mbola tsy tonga Jesosy na io loha. Dia hitanao rehefa mijery fitaratra isa maraina ianao dia efa manomboka miteny hoe tsy mitovy tamin'ny endriko tamin'ny 5 taona lasa tsony zany endriko zany fa manomboka misy fiovana. Satria nahoana anomboka hisaraka aminao le nofo. Le nofo ane hisaraka aminao e. Noho izany aza manompo zavatra anary ianao zany. Ao fetsika aloha. Zao ny zavatra mitranga. Sofla ny namelona ny olona andova fiainana mandrakizay teo amin'ny nofo. Rehefa niaisitra le fofinaina teo amin'ny olona dia maty le nofo, tsy nisy an'le fofinaina. Le fofinaina zany tsy hoe akory mahatonga antsika miaina zao. Misy zany ny olona maty fahavelona. I Adama anie tsy maty teo ny eo e. Fa mbola 700 taona izy vao maty. Mahery. Dikan'izay ny fitahirizan'le soflan'le nofo. Mbola misy prolongation na 700 taona ny sasany 100 taona vao tanteraka le fahafatesana eo aminy. Eno tsara le izy. Mahery vaika be zany io fofinain'Andriamanitra. Niaisitra le izy fa mbola misy ambokambony zany io iainanao io mba hahafahanao miverina. Ny problema an'Andriamanitra zany tsy problema na edena very. Satria niala tao edena ianao fa ny problema n'le sofla tokony haverina, le fofinaina tokony haverina. Dia ahoana ary mila deuxième souffle tsika. Vao miaina sy miverina ao amin'le fahavelomana mandrakizay. Rehefa very teo amin'ny nofo nefa n'le izy efa nangarika an'le nofo Andriamanitra, efa nanozona le nofo Andriamanitra. Aiza no amerenan'Andriamanitra n'le sofla faharoa ao amin'ny tontolo ara-panahy. Zay no nahatonga an' Jesosy taorian'ny fitsanganany eo tamin'ny mpianany. Na nisy fofinaina izy deuxième souffle. Dia ahoana mipetraka le izy? Mila manaraka tsara tsika. Ahoana ny atonga ho velona? Afaka andray sofla ndray. Tsy afaka andray sofla ny olona tsy maty. Raha mbola velona ianao tsy mila sofla zany. Fa raha maty ianao ohatry vovoka vao mandaitra le sofla melona anao. Zay no mahatonga antsika tsy maintsy manaiky ho vonon'Andriamanitra eo amin'ny nofo aloha. Vao velominy le sofla vaovao avy amin'ny Saint-Esprit, avy amin'Andriamanitra. Tsy marety aika ao an'Andriamanitra. Zay mahatonga Jesosy ny teny. Za hozy Jesosy ny teny zay lazaiko aminareo dia fanahy sy fiainana. Nofo fanahy ny mahavelona hozy izy. Fa ny nofo tsy mahay manao na inona na inona. Jaona 1:17 milaza an'izany ny Baiboly. Ka nahatongavan'Andriamanitra voalohany eo amintsika dia mba hafahany manome an'le sofla vaovao na le fofinaina vaovao atsika amin'ny alalan'ny fanahy masina dia tonga izy aloha hamono atsika eo amin'ny nofo. Le hamono atsika eo amin'ny nofo tsy hoe vonono ianao ho faty. Tsy zay. Vonono ianao eo amin'le toe-panahy nampiodina anao teo amin'ny nofo, zany hoe Andriamanitra manohatra anao ohatran'ny Jakoba fampitolona taminy vao vai. Io passage na fampitolomana amin'Andriamanitra io le atonga anao ho faty eo amin'ny nofo mba hananganiny anao eo amin'ny fanahy. Ahoana misehoan'le izy? Ahoana ary mizotra ny pastera? Naseho teo amin'ny Jesosy hita maso. Le fanovana tian'Andriamanitra ho tanterahana tsy hita maso amin'ny fiainanao. Tonga teto tany Jesosy mitondra ny fahotantsika fa tsy nanota izy. Rehefa tsy nanota izy fa mitondra ny fahotantsika dia izy nanolo-tena ho faty teo amin'ny toerantsika. Hitako amin'ny bokin'ny Jaona 1:12 Jesosy dia niteny, vavan'i Jesosy mihitsy nanolotra an'le nanambaran'le izy. Jaona 1:9 amin'ny anaran'i Jesosy. Ahoana le teny eo? Hozy izy ny ten'Andriamanitra. Tsy misy manaisitra ny aiko amiko na ny tena fa ny tenako ihany no manolotra azy. Manana fahefana nolotra azy ary manana fahefana haka azy indray. Zany didy zany dia azoko tamin'ndraiko. Tsy dia voly zany namono an' Jesosy. Fa izy nanolotra ny ainy ho faty teo amin'ny toerantsika ahatanteraka ny famonjenantsika. Mazava io tenin'io
Andriamanitra Jesosy izy nanolotra ny ainy ho faty ary ny fanahin'ny masina ny namelona sy nanangana azy ho velona indray tahorina ny fahafatesany. Ahoana ny fipetrany? Tsara fanoloran-tena izy. Mafy taminy ny ho faty satria tsy natiorany. Fanekeny ny ho faty rehefa hitany fa maty ianao. No zany tsy maintsy natao ota izy vao nafon'Andriamanitra. Ary raha tsy maty izy, tsy miaina ny fahavelomany. Sy mora nandray n'le sofla vaovao, atonga azy ho tafavoaka amin'ny fasana, afaka atelona tao anaty torimasom-pahafatesana. Ahoana misehoan'le izy? Ianao manatsafidy ny anolotra ny ainao koa ohatran'i Jesosy, zay le manaraka azy. Raha misy te hanaraka, dikan'izay jereo le izy eo amin'ny tontolo ara-panahy. Ahoana le fahafatesana? Ianao tsisy afaka hanaisitra ny safidinao aminao fa ianao ihany no mibaiko ny tenanao. Dia ianao zany mila manolo tena ohatran'i Jesosy, manaiky ho faty eo amin'ny nofo mba hahafahan'le sofla vaovao anangana anao amin'le endrika tian'Andriamanitra hitananao mandrakizay. Tsy maharety eka ho an'Andriamanitra. Dia ozy izy le fanoarana amin'ny Romanina 9:1. Raha ny fanahy ozy izy zay nanangana an' Jesosy Kristy tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo, dia zay fanahy ozy izy nanangana an'i Kristy tamin'ny maty zay no amelona ny teninareo mety maty. Zany hoe mananantoko tsika famelombelomana sy fananganana vaovao. Fananganana vaovao amin'le endrika isehontsika nahafatsika azy amin'ny fotoana iverenany rehefa neny ny trompetra. Zay lendriky ny fanoloran-tena tsara. Fa teny zao zany tsika dia efa manolo tena na tsika manolotra ny tena tsika ho faty eo amin'ny nofo mba ho velominy, na tsika maneho ny tena tsika ho velona ao amin'ny fahotana anana ny satana fahefana andringanana tsika. Ka ny fanahy masina namerina an' Jesosy ho velona rehefa nanaiky ho faty izy. Neken'Andriamanitra ho faty Jesosy no fahotantsika. Midika fa mila tao amin'ny Jesosy aloha ny ota vao mety maty Jesosy, fa tsy nety maty Jesosy raha tsy nisy fahotana. Ka ny devoly dia atreo amin'ny nofo hita maso ity ihany izy no manam-pahefana amono antsika olombelona, fa tsy manam-pahefana andrava ny ainao izy, tsy manam-pahefana andrava ny fanahinao izy. Tsy maintsy mamotsy tsika ary manaiky atsafidy aloha ny an'olo tena, anaiky anombo sy amono an'ity nofontsika ity ho an'Andriamanitra. Raha tsy zany dia tsy afaky ny ho velona sy hitarafana amin'ny fahatsaran'Andriamanitra eto ambonin'ny tany, hiaina n'le sofla vaovao avy amin'ny fanahy masintsika. Zay mahatonga amin'ny Paoly ny teny, za ozy dia miaraka amin'ny Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Galatia 2:2. Za ozy izy efa voaomby teo amin'ny Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Ary ozy izy Paoly hoe ankehitriny fafony tsy mbola tonga ozy izy fafony mbola mpanototsika dia maninona maty eo amin'ny toerantsika Jesosy. Fa Galatia 2:2. Ozy izy ny ten'Andriamanitra fa voaomby niaraka tamin'ny Kristy teo amin'ny hazo fijaliana ozy izy, ary tsy za tsoy ny velona. Voaomby miaraka amin'ny Kristy amin'ny hazo fijaliana ary tsy za tsoy ny velona fa Kristy ny velona atao anatiko. Fa zay ivelomako ankehitriny eo amin'ity nofo ity, tanareo amin'izay izy le nofo eo ihany dia ivelomako amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra. Zany hoe misy finoana velona amin'ny zanak'Andriamanitra atao anatiko zay efa tiakana nolotra ny tenany hamonjy ahy. Zany hoe le fahavelomako vaovao tsy iainako amin'le endrika taloha namantarana antsony, fa iainako amin'le endrika mahazanak'Andriamanitra. Hiditsika ao anatin'ny fahamarinana ara-baiboly tena verité biblika, ary inoko fa anampy be anao eo amin'ny dimaha kristianina anao. Hijoroanao mandrakizay tsy atambolombolo ny fampianaran-diso tsony ianao fa tena iorina tsara hifikitra amin'ny Kristy hatramin'ny farany. Eno fa tia nofo ity tsy maintsy ho rava fa ny ainao ny amina ny mandrakizay. Ary amin'izany tsy ny devoly nefa fa Andriamanitra irery no hitondra antsika any amin'izay fahavelomana mandrakizay zay na zay fahafatesana mandrakizay zay. Ny mahatonga fahafatesana eo amin'ny olona dia tsy satana aloha tiako ho fantatsika, fa teny tsy nakatoavintsika. Amin'ny Galatia 2:2-7 fanamariana apetraka foana no hoe rehefa ndresaka tamin'ny Adama Andriamanitra dia hoe zao amin'ny fotoana hinananao ny ho azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy io dia ho faty tokoa ianao. Nataony devoly zany dia namitaka ny olona izy, ny olona negosy tany amin'ny olona izy, apiala ny olona amin'ny teny fahamarinana
dia mba hiantra eo amin'ny fiainan'ny olona le teny mpamarinana nodikainy. Zany hoe ny fahafatesana tsy fahefana avy amin'ny devoly ny atonga anao ho faty mandrakizay, fa fahefan'ny teny mpamarinana nodikainana natonga fahafatesana. Satana tsy manam-pahefana indringany olona anankiray, fa ny ain'ny olona sy ny mandrakizay ain'ny olona ary ny fanahany eo am-penatanan'Andriamanitra. Tsy afaka miditra izy dia ozy izy rehefa avy eo amin'ny voan'ny olona no ampidirako safidy diso anapahany hevitra diso mahatonga nyity teny ity ho marina aminy. Noho izany na iza mpanompo ny tenin'Andriamanitra daholo, zay ny ilazako an'Andriamanitra rery ny hery. Tsy adalo Davida raha ny teny hoe indray mandeha nandrenesako ozy izy, eny indroa azy, fa zao fantatry fa n'Andriamanitra ny hery. Satana zany tsy manana fahefam-pandringanana sy fahefam-pitsarana izy. Zavatra roa ny itsarana ny olona voalaza ato anaty Baiboly. Ary zay no mahatonga ny sekolitsika mahafinaritra. Satria ny sekoly ataontsika eto dia sekoly manangana ny toetranao mba hahatonga anao tsy ho tsaraina. Lasa zavaikely. Jereo Korintiana 2:5. Alleluia. Korintiana 2:5 ny 9:10. Amin'ny anaran'i Jesosy, fa isika rehetra dia samy tsy maintsy ho hita toetra miariary eo amin'ny fitsaran'i Kristy, mba handraisan'ny olona rehetra izay zavatra nataony tenany dia arak'izay nataony na tsara na ratsy. Ny tsaran'Andriamanitra ianao toetra. Dia hitanareo, ny safidy manova toetra dia tonga anao ho tafiditra ao amin'ilay programan'ilay hoe tsy ho tsaraina fa nanaiky dia ny ety ambony tany ny anova ny ao anatinao anapa-kevitra hifanaraka amin'izay andrasan'Andriamanitra aminao. Ahoana ny fisehoan'ilay izy? Toetra ny tsaran'Andriamanitra antsika, ary inona ny fitaovana atonga antsika ho tsaraina? Inona ny mitsara antsika? Inona le hitsara antsika zany? Jaona 2:12. Ny 9:7 ka hatramin'ny 9:9 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha misy mandeha ny teniko ka tsy mitandrina, izaho tsy mitsara azy, fa tsy tonga hitsara zao tontolo zao fa hamonjy zao tontolo zao. Zay mandaa ka tsy mandray ny teniko dia manana zay mitsara azy. Ny teny zay nilazaiko, zany ihany no hitsara azy amin'ny andro farany. Io teny renao io zany no hitsaranao. Jesosy zany raha tonga nofo ny teny dia mbola hamonjy anao, tsy misy fanameloana ao aminy. Fa rehefa miverina teny izy dia lasa teny mpitsarana manitsy ianao, raha ekenao dia tsy ho tsaraina amin'izay ianao. Zay atao hoe mibebaka ianao. Fa raha miziriziry ianao manao izay zavatra itenenany nefa mbola ninidikainao dia miandry anao ny aparan'ilay fitsarana. Noho izany le teny rentsika ny tsarantsika, fa maninona Andriamanitra no miteny hoe ny tsarana amin'ny mpampianatra dia ngeza kokoa no mpianatra. Satria misy ifandraisany amin'ny refiny fahalalana sy fahatakarana ananao ndingana sy niveau hitsaran'Andriamanitra anao. Ataovy amena mora mba mena tsara ianao. Ka ny safiditsika indray an'i Jesosy hiaina ny teniny no hamaritra antsika na ho faty mandrakizay tsika na ho velona mandrakizay tsika. Mila fantatsika indraindray fa Andriamanitra dia mitaky fahanginana amintsika amin'ny zavatra tsy dia mahafinaritra loatra indraindray. Zay le fanombona ny nofo. Ao anaty fanenjena ianao dia misy fotoana tena renao mihitsy ny tenin'Andriamanitra miteny hoe mangina, fa nandray tsy voafehinao ny vavanao fa mbola mitabataba sy mamaly ihany satria zatra manamary tena. Misy fanaratsiana indraindray tena heninao mihitsy ny hoe mialany fenao sain'Andriamanitra mangina. Dia inona ny zavatra mitranga fa maninona Andriamanitra no maniry antsika angina hanetry tena maokireo vokatry ny fanahy ao anaty fanoherana. Fa maninona, inona ny antony? Eo Andriamanitra no mamono ireo fihetseham-po ratsy rehetra. Eo zany le exercice hamonona an'ilay fihetseham-po ratsy rehetra. Eo zany le fahasarotana eo amin'ny nofo miatrika an'ilay fanefena hampangirana an'ilay nofo tsy tabataba mba hahafahan'ilay fanahy mahazo aina. Ino tsara? Miala amin'ny fahazaran-dratsy mora kokoa
ny alanao amin'ny fahazaran-dratsy atsafidy rehefa mangataka fanamasy anao dia mora kokoa noho ny mamono toetra ratsy. Mamono toetra ratsy tsy mora. Orgueil, avonavona, fankarana. Ianao indraindray tsy mahafantatra fa misy fotoana ianao indraindray manao zavatra tsy ao ambany directive divine. Fa orgueil mampiasa anao. Rehefa orgueil mampiasa anao dia azo antoka. Zato à 100% fa hifaninana ianao. Tratrana resaka compétition. Litsapozinao akory. Fa miaina ao anatin'ilay izy ianao. Dia zao le vokatra mety iseho. Le vokatra mety iseho. Fa tsisy fakasitrahana fotsiny. Diso motivation. Mahafantatrareo fa ny zavatra hita ataontsika dia ielana marika ifandraisantsika amin'ny fakasitrahan'Andriamanitra daholo. Zay no mahatonga antsika tsy maintsy miverina mandintena aloha vao manaiky ho ampiasaina. Raha ianao mbola mahazo aina eo amin'ny nofo dia mbola maty fanazany. Fa rehefa vitanao manombo nofo dia mahazo aina ny fanao anatinao. Androany mety maharary le mangina fa teteny aminao menara fa mampety ny raha pitsinao zany. Andriamanitra mihitsy ny manomana antsika mba ho amina tanjona tsara mahatonga an'Andriamanitra tiantsika raha ohatra ka hiainao amin'ny ara-panahy, velonao amin'ilay fanahy, hiaina amin'ilay sofla vaovao. Misy fotoana tsy tian'Andriamanitra nohatra, tsy tian'Andriamanitra hiteny satria te hampahery anao ara-panahy Andriamanitra, te hampahery antsika ara-panahy izy. Mila manaiky tsika ny ho faty eo amin'ny tena, ho vonon'Andriamanitra ny nofontsika sy ny mombantsika mba mananantsika antoka fa velona tsara ara-panahintsika. Zay eo amin'ny nofo rehetra dia mila maty eo amin'ny tenitsika mba fanan'Andriamanitra mamela antsika. Zay no mahatonga Andriamanitra amin'ny teny ampangino aloha io nofo be mitabataba io. Zanak'Israely teo amoron-dranomasina mena tsy miantsika mihitsy ny fanotronana. Raha fanotronana ny resahana tsy Andriamanitra miara-miasa amin'ny teny inonao fa Andriamanitra miara-miasa amin'ny teny mijoro eo amin'ny toeranao. Toetra miara-miasa amin'ny toetra Andriamanitra. Nareo angina fa za hiado anareo. Fanginana toetra. Fatonina toetra. Eny tsara Jesosy nanaiky ho faty teo amin'ny nofo. Mba isy ananganan'Andriamanitra azy. Zay rehefa rehefa nitsangana izy taoriny fitsanganana vita namakirindrina izy. Zany hoe ny dimension isy anao aoriny fanekena ho faty eo amin'ny nofo amin'izay toetra tsaraky ny sitrapon'Andriamanitra rehetra, amin'ireo fanenoneno nofo rehetra nekenao ampanginina mba hahafahany fanahy mitondra anao amin'ny fampanjakana ny sitrapony ao anatinao dia ahatonga anao hiainy tamaso amin'le endriky ny fanahy tsy tamaso namoraina ny fahafahanao misitraka fa ny hompamantarana sy fagagana tsy takatry ny saina. Ka ny devolo mitona antsika hitovy amin'ny olona tsotra eo amin'ny nofo. Teteny izy hoe normal ianao raha tezitra amin'izany mamalia. Normal ianao raha malahelo sy tena manao rankinina mihitsy amin'izany fa zany kosa ve dia ho rariny ny olombelona rehetra io e. Mamalia ho miteny ratsy ianao. Maso solo maso voasoratra hoe nify koa solo nify. Normal zay, nofo zay. Fo Jesosy mamaly anao ara-panahy. Afaka mamoaka ny fahatsarany ianao izy Jesosy amin'ireo rakitra tsara ao anatinao satria ianao tsara fanahy. Teo izy Jesosy hoe ao anatin'ny fotoana tokony hitabatabana no anginanao ary ao anatin'ny fotoana tokony hatezerina amoanao fahatsara-panahy vao zato ety. Dia inona zavatra mitranga? Manomboka mahazo aina sy mamerina fiainana vaovao ara-panahy Andriamanitra rehefa manaiky ho faty eo amin'ny nofo ianao. Zany hoe tsy renao intsony izay fanaratsiana sy fitenenan ratsy na fanambaniana sy fanamavona na fanalambaraka anao fa manomboka mijoro ianao tsy renao eo amin'ny nofo intsony le izy satria mahazo aina ry ara-panahy mijoro ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra ianao. Andriamanitra dia manome fahefana sy fanapahana ny fanahintsika. Noho izany manomana antsika izy ho faty eo amin'ny nofo mba hampirehitra antsika ara-panahy. Zay no mahatonga an'Andriamanitra manohatra anao eo amin'ny nofo izy rehefa tsy sitraponina ataonao fa mamelona ny ara-panahinao izy mba hahazo aina ny fanahy ahatonga anao ho velona ao amin'ny fanahy sy fampiasainy ara-panahy. Nisy fotoana Jesosy nafony ray noho ny fahotantsika. Navelany ho faty
mba hafany manetsika hery amin'le fanahy amelona azy indray am'le fiainana vaovao. Tian'Andriamanitra sy ho hita maso mihitsy teto ambony tany tamin'ny alalan'ny expérience izay niainan' Jesosy. 4 lasa ny zavatra mitrango amin'ny tontolo ara-panahintsika. Midika fa arakaraky ny ampahoriana azy nampiakatra sy nampahazo aina ny fanahy namelona azy. Sainy fa vita amin'ny fanahy masina namelona azy efa matetelona. Ka niaditsika dia tokony ohatrentsika eo amin'ny ara-panahy fa tsy midintsika mitondra n'le izy ara-nofo. Menary ianao manomboka androany mitondra ny adinao ara-panahy fa aza manaiky ilona loatra amin'ny ara-nofo. Lasa fihetsiketsehana mahafinaritra fotsiny ny fivavahana fa tsy hitondra ninninona na vokatra aso ny fiainam-panao akory ny fisin'izany fivavahanao zany raha sanatria ka mbola manompo eo amin'ny nofo ihany ianao. Mila n'le sofla faharotsika tsirairay avy vao afaka ndresy tsara. Aza manaiky ho velona eo amin'ny nofo fa meteza ho faty eo amin'ny nofo mba hahafahan'i Kristy manangana anao amin'le sofla vaovao. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Enoy fa manino Jodasy ny namony tena satria ny fanahany tsy nisy hery hanoerana an'le ratsy. Mba azonao veroka ve fa Jodasy ane ka nidirany devoly Jesosy ny teny an'izany. Jereo ny Jaona 7:20 fa tsy 7:20 Jaona 7:20 ozy inona voasoratra ao. Ary manaraka izany nidirany Satana tao aminy tamin'ny Jodasy io ka hoy Jesosy taminy zay ataonao dia atao faingana. Rehefa niditra tao amin'ny Jodasy ny devoly dia zay rehetra nataony dia tsy izy tsony, tsy Jodasy tsony. Ndika an'izay ohatra izay mihitsy ny tontolo ara-panahy. Zay kenao hiditra sy nahapakanao ihany no hitondranao. Lasa devoly nanatanteraka izay zavatra rehetra tiany atao tamin'ny fanekeny Jodasy ampiditra azy ho ao aminy. Dia lasa fantsony Jodasy nampiasainy amadika an'izay ty azy. Vita ny somatsara nanohatra an' Jesosy hatramin'ny farany. Ary rehefa vita amin'izay ilay izy, ny alany devoly amin'izay rehefa vita mission. Tsisy nilany an'i Jodasy tsony. Tonga saina amin'izay Jodasy satria possédé kay Jodasy eo mpanaovana le ataony. Tsy nirara intsony le 30 fa naveriny. Avy eo izy nananto tena. Tsy tenao an'le nataony kay Jodasy fa nataony devoly fitaovana sy ny vonony. Ary nataony menatra fenenina lalina. Teteny aminao androany fa tsy mety aminao no mitoetra irery ohatran'ny Jodasy. Teto Jodasy natao anatin'ny assemblée mety nampahireziny Jaune. Ny fitoerana irery akoatra ny vavaka dia tsy mety. Raha tsy rery eva tsy nalainy menarana fanahy. Ary na Jesosy rehefa hitokana hivavaka dia niteny tamin'ny mpianany anganareo izy tsy mba nampy akory mba hiaro-tory. Satria ao anaty ady tsy fotoana izy atonga anao anirery. Satria rehefa rery ianao dia tsy maintsy misy fanahy tonga mamangy anao. Raha vao tsy mivavaka izy anao dia fanahy hafa ny eo. Jodasy rery dia reraka izy. Eva rery, reraka izy. Matetika ny fahararana dia mifanekenao tsy iresaka amin'Andriamanitra fa hisitaka amin'ny assemblée. Zay ny maharatsy ny tsy famonjena sekoly. Devoly dia mahazo aina amin'ny fotoana mahirery anao. Ohatrany koa fanahy masina mahazo aina rehefa mivavaka mitokana irery amin'Andriamanitra ianao. Aza atao mitoetra irery ianao fa misarika fanahy. Ny fanahy mahatsapa fa voailika ianao dia avy amin'ny devoly. Ny fanahy mahatsapa fotrany somary veli-pialonana zany ianao any anaty any. Ianao rery rehefa ny olona be fialona ohatran'ny mitokatokana zay tananao ohatran'ny hoe miala amin'ny maro dia mitokatokana dia miratsy tare. Dia fantatrareo reny fanahy masturbation reny. Le mandeha rery ianao dia manao zavatra tsy mety amin'ny tenanao. Rery ianao anatin'ireny. Tsisy olona anankiroa manao an'ireny na telo ianao rery. Aza velao irery ianao. Fa ataovy eo foany Jesosy. Ataovy eo foany Jesosy. Tandremy so mahazo aina ny nofo eo amin'ny ainao. Fa Satana dia azo antoka fa anjaka izy. Ary rehefa anjaka izy dia zao hoentin'le âme anana fiainana mizatra. Io zany fakazarana anankiroa. Na ianao anapa-kevitra hifakazatra amin'ny fanahy masina. Na ianao anapa-kevitra hifakazatra amin'ny nofo. Fa raha eo amin'ny nofo ianao dia lasa manana toetra feno fahazaran-dratsy zay hoe fiainana satria nahazo aina ny âme. Mora tezitra, sorendava, mora mankahala. Raha mbola ianao zay olon' zay dia velona eo amin'ny nofo ianao
ary mbola sokajiana ho isan'ny olona miaina tahaka ny olona biby tsy manam-panahy. Satria ny satisfaction an'ny biby dia rehefa ampy ny haniny, ny liona tsy maminan'olona na voalavo mandera lalovina ohatr'izao rehefa voky girafy izy. Noho izany ny mampidina ny olona eo amin'ny biby dia ny fiainan'ny olona io tsy ao anaty fahatsapana iaina ao amin'ny ara-panahy. Ny mampiavaka anao amin'ny biby dia ny fanan'Andriamanitra ao anatinao. Noho izany raha vao tsy velo ny fanahy ny olona dia midina eo amin'ireo biby automatiquement. Misy olona eto androany maraina hitanao manokan'Andriamanitra. Ela amin'ny toerana mora sorena io, aza mampidina ny adinao eo amin'ny nofo izany, menara mampangina io mety maharana aloha amin'ny voalohany, aza vela izihitra koa ry fonao, fa rehefa miaraka amin'ny fanamasina ianao tsy mahakasika ny ao anatinao zany fahanginana zany, fa lasa fafinaretana iainanao. Tsy marety ao n'Andriamanitra. Talohan'io Tadama tsy natsiary menatra zany, tsy naniry olona zany izy, feno fahatsarana. Fa rehefa nanota ka nanomboka tafiditra le toetra amin'ny fahafatesana amin'izay sy natoram-pahafatesana dia zao tsy niaina teo amin'ny fanahtsony izy fa nanomboka niaina teo amin'ny nofony izy. Dia mila miditra tsika ao amin'ny hefitry ny fahafatesana, manohatra ao anaty vavaka. Mila ekenao fa tsy tianao ny ainanao eo amin'ny nofo, ary tsy ekenao ny baiko ny nofo io anao amin'izay zavatra ataonao rehetra. Mila fanatsika mba hitondra tsika anehoana fa zanak'Andriamanitra tsika, zay tariny fanan'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra. Hoeto Andriamanitra amin'ny sitraponao, amin'izay ataoko rehetra hoeto afezo fanamasina. Oka le sofla avy amin'ny fanamasina no anjaka sy toetra ao anatsika mandrakariva. Ngenesy toka 2:7-9. Eno ity fahamarinana ity fa mila fatatsika. Edena aloha vao ny olona nasiana fofinaina. Edena aloha dia le sata ao amin'le edena nataon'Andriamanitra vonona vao ny olona, ary rehefa vita ny olona no entin'Andriamanitra ho ao edena. Olona manana ny sofla avy amin'Andriamanitra, velona avy aminy, natao anapaka ny edena. Eno ilay izy. Misy ny dimension de gloire na dingany voninahitra sy fahatsarana ary fahasoavana tsy hitanao satria tsy velona amin'ny fanahinao, tsy tena niaina tao amin'ilay sofla ianao mba ho tarihana ao amin'ny edenanao. Raha mbola miaina tahaka amin'ny biby tika fa tsy mety hiakatra ara-panahy dia sarotra ao an'Andriamanitra ny hitondra antsika ao amin'ilay edena vonona ao antsika. Ny fitoeranao eo amin'ny nofo ny mahasarotra ny hidiranao ao edena. Mila maty amin'ny teny ianao, fa raha tsy zany vovoka ianao mbola miandry sofla aloha vao makao edena. Ianareo tsara hoe zany fahamarinana zany. Zay no mahatonga milaza foana eto, aza vela ho lany fotoana eo ampanefen'Andriamanitra fa mba homeo fotoana eo ampandrosoana ny fiainanao izy. Ny fidirana eo amin'ilay zaridaina vao homana ao edena dia natao an'ireo izay manaiky hiroso amin'ny fisokafana ara-panahy. Tsy natao an'ny olona ara-nofo edena, fa olona mitondra ny sofl'Andriamanitra ihany no afaka hiditra ao edena. Raha miaina amin'ny fihetsem-po ao amin'ny nofo fotsiny ianao dia diso lalana. Olona tsy natao hiaina sy sitraka edena satria olona mbola mila mandalo fanefena sy fananganana aloha. Rehefa velona ao amin'ny fanahy tsika dia tsy natao hoe zanak'Andriamanitra. Ny zanak'Andriamanitra ihany no mendrika ao edena. Zany ny antony, raha tianao hianjery Adama taloha dia mila fanahy hafa, satria Adama tsy olona normal. Misy hery matanjaka be ao amin'ny Adama rehefa nitondra ny sofl'Andriamanitra izy. Noho izany tsy maintsy losifera mihitsy ny midina aloha mamitaka azy vao mety ny ampitaraboana azy, vokatry ny tsy fifantohany amin'Andriamanitra. Rehefa miakatra indray ianao zany amin'ny tontolo ara-panahy dia miakatra koa ny mpanohatra anao. Zay no mahatonga ny adversera miakatra rehefa mahay mandroso ianao. Jereo tsara fitsaky ny miezaka ianao mampanaiky ny safidy ao anatinao, fa tsy hoe ezaka ao mba hanala ny ratsy ao anatinao, fa ny ratsy efa resin'i Jesosy. Fa manaiky safidy ianao hiroso amin'ny sitrapon'Andriamanitra, be dia be mifanoherina manemboka ame mitombo foatoroany fakapanahy. Ny tanjony ireny dia misarika ianao hidina, tiany ianao ho very fanapahana mba hitohizan'ny fanjakazakany sy ny fanjavana eto ambony tany. Zany no zavatra tiany devoly atao mandrak'androany. Ny zavatra tiany devoly atao mandrak'androany, tiany feheziny ty tany ty, fa raha vao ianao no mijoro amin'ny toerana mahazanak'Andriamanitra anao eo
dia tsisy ninazony satana tao akoatry ny mijery anao ohatry ny ombo mijery flora. Mety azofaty eo amin'ny nofo. Amin'izay satana tsy afaka ny hamono anao tsony. Amin'ny fomba ahoana moa no amonoany izay olona avy any mitondra antsy tezitra be olona efa maty meloha. Satana mahatonga azy te handringana anao dia satria mbola fantany fa misy fahavelomana avy aminy ao anatinao. Velona eo amin'ny nofo loatra ianao. Fa raha ianao manolo tena anombony nofonao ho faty meloha, tonga izy olona efa maty inona tsony amonony ianao. Misy olona tsy azoko le azonareo ve la vérité, azonareo ve le fahamarina tian'Andriamanitra tenena. Ataovy tonga alony ianao. Ataony ahoana ny hamono izay efa maty. Meteza ho faty eo an-tanan'Andriamanitra. Amin'izay satana tsy afaka ny hamono anao. Rehefa ianao miady ho velona sy miaro ny ainao dia hoy Jesosy, izay miaro ny ainy no avery azy. Ny fahaverezana eo amin'ny fiahinao ny ainao, fa ny fahavelomana eo amin'ny fanekenao anombo azy mba hisehony voninahiny. Inona mangirifiry loatra eo amin'ity nofo ity, hiady amin'ity ho aizy tsika. Tsy azonao le zavatra tiako zaraina. Fa raha azonao le izy dia ho lalina ao anatinao le androsoana amin'ny fanapa-kevitra tokony raisy ny fanandrify amin'ilay izy. Tsisy problème manjonao zany ka mafy be, tsy mafy zany io. Le tena mafy adivana ny atoko ao. Mafy atoko loatra tsika. Miteny antso Andriamanitra. Tena amen zany. Rehefa avy eo ihany, iny ny appel amin'ny fakapana. Eny tompo. Tena problème atsika aloha ny fisian'ny famindram-pon'Andriamanitra. Raha tsy misy famindram-po tsy ohatr'izao ny olona. Raha vao tsy namindra fo Andriamanitra, landry ty tany ty. Fa noho ny famindram-po lasa goragora ianao satria be loatra ny fitiavany. Ndao rangamba livrena fitiavana lehibe fitiavana. Ndao akato azy, andao anao izay akasitrahany, andao hiara-netana hijoro amin'ny sitrapony. Raha resy lahatra miaraka amiko ianao amin'ity hafa mafy be ho an'i Jesosy. Halleluja. Fantatrao moa Edena. Rehefa maty eo amin'ny nofo ianao fa velona ara-panahy, dia hoentin'Andriamanitra ho Edena ianao. Ao amin'ny Sa voavoatra ho Edena. Ny olona biby voafetra, fa ny olona fanahy tsy azo ferana. Ny antony, Edena symbole de sa présence, na hoe endrika anehoana ny fanatrehany. Edena tsy hoe feno vola, tafita, mananasa tsara, tsy hoe olona tena miavaka be fa mety be hita maso, tsy izay Edena. Edena ny herin'ny fanahy masina azo antoka, mitondra fitsarana sy fiadanana ao anaty. Enoy, Adama tsy noforonina tao Edena, fa ivelany Edena vao nentina tao Edena. Ataoko moramora fa nandray le révélation tsy nasarotra averiko. Adama, misy teny manko tiako ampidirina ao anatin'ilay izy. Adama tsy noforonina tao Edena, fa ivelany Edena. Noho izany tsy natao hiankina amin'ny Edena izy fa tsy sorsa namoronana azy Edena. Fa natao hiankina ny Edena izy fa tany ivelany vao nentina tao Edena. Ny toeram-panomanana ny Adama tany ivelany hitovy endrika amin'Andriamanitra mbola tsara lavitra no Edena. Ianao indraindray mitady fahatsarana hafa akoatra fahankafizana amin'ny fahatsarana efa namoronan'Andriamanitra anao. Zany mampanota velona antsika indraindray. Hitanao, ianao te hiankina amin'ny Edena, raha tsy miendeny vola, raha tsy mandeny zavatra rehetra, le Edena eritreretin'ny sainao hiankinana io, tsy tao namoronan'Andriamanitra anao fa fananian'Andriamanitra, tany ivelany ianao no fanina mba hidy tao. Io no natao hiankina aminao, fa ny devoly te hampiankina anao amin'izay zavatra tokony hiankina aminao. Hitanao, misy suite lojika tokony ananantsika misokatra amin'ny tontolo ara-panahy.
Andriamanitra tsy mamela antsika ara-panahy mba hasambatra antsika hita maso. Tsy hoe mamelona anao ara-panahy Andriamanitra, tsy hoe le souffle, ny tanjon'le deuxième souffle. Eny hoe atsaka ny tana zay mandeha. Tsy atonga anao ho sambatra be satria vao nahazo deuxième souffle tonga dia miaina amina confort matériel be. Tonga dia mety ny zavatra rehetra. Non. Ny deuxième souffle tsy ny atonga ny fiainanao hiadana sa mirapiratra be eto ambony tany arak'izay veran'ny sainao azy. Tsy izay ny tanjon'le deuxième souffle. Ny deuxième souffle na ny fofonain'Andriamanitra faharoa amin'ny alalan'ny Saint-Esprit dia anangana anao ho zanak'Andriamanitra. Azonao ohatra ny Adama natsanga no zanany aloha dia nitondra ny soflany amin'izay nitarihy ny fanahy ho ao Edena. Edena cadeau rehefa voatefy ho tonga zanaka i Adama. Tsy te aleto raha tsy vita ty révélation ty. Fa inona problème an'Andriamanitra na tonga an'Andriamanitra napiditra an'le deuxième souffle amin'izay? Inona ny olana Andriamanitra? Andriamanitra melony anao zavatra ama ny olany aloha izy olany. Fa tsy hoe maiky ama ny olanao izy. Ny olanao mantsy fantany fa eo amin'le nofo mangarika azy foana. Misy zavatra rangaha tena mba tiako tsapanao kely. Misy zavatra mba tena tiako tsapanao kely. Dia hitanareo amin'izay vao manomboka mandray n'ity micro ty na iza pasteur mandray n'ity micro ty todika ty ka miteny hoe mampitodika anao azo aina amin'ny confort nofonao io dia tsy olona mpitodika anao ifandray amin'ny fitiavan'Andriamanitra velively zany olona zany. Satria ny tanjon'Andriamanitra amany olany, ny olan'Andriamanitra tsy maiky ny apiditra anao ao Edena izy fa amerina n'le fanjakana very tao Edena ho tonga eto ambony tany amin'ny alalan'ny fijoroanao indray. Misy fanjakana ho tantanana ary le fanjakana ho tantanana le tany very nefa an Jehova ny tany izay rehetra eo aminy. Very fanapahan'Andriamanitra rehefa nariany olona ka natolona ny Satana ny fanapahana. Zany hoe le fanjakana, le fanapahana sy le fampanimpona very. Toy izay Andriamanitra hoe manangana olona indray atao hoe zanaka. Le olona atao hoe zanaka izay manaiky ho taria amin'ny fanamasina, izay manaiky hitoetra amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Zany hoe lojika be fotsiny tsotro zao ny fanekenao hiaina sy hijoro eo amin'le mahazanaka mba haseho satria ny voaretra miandry zanak'Andriamanitra mijoro fa tsy miandry mpanompo mahay mitory. So zavatra rehetra dia miantrika maniry fatratra ny fampisehoana. Ao ve tsika sa tsy ao e? Amen. Tao Eden'Andriamanitra te hanjaka ao izy amin'ny fomba ahoana? Amin'ny alalanao. Tsy mampakatra ny olona eo amin'ny dimension de mahatonga ny olona anankiray tsy miakatra eo amin'le dingana ara-panahy izay tian'Andriamanitra ahitana azy. Ny antony satria problème tsy manaiky sy malaina ny olona tena hiaina amazanak'Andriamanitra azy. Ovay le motivation any anatinao. Andriamanitra ny mpifesy manjaka amin'ny zavatra rehetra ary mahazo aina izy eo amin'ny toerana misy ny zanany. Amin'ny asanao amin'izay zavatra ataonao rehetra dia tian'Andriamanitra ho endrim-panehoana ny fahatsarany zany. Eo amin'ny ankonanao, eo amin'ny firenenao, eo amin'ny continente misy anao, zao tontolo zao. Andriamanitra teo amin'izao tontolo zao izy, eo amin'le ivo misy atsika. Te eto an-tany izy amin'ny alalan'ny fisianao zanany io. Te hitodika izy amerina amin'ny laon'ny zavatra rehetra amin'ny alalan'ny fanekenao hijoro amin'ny sitrapony sy manaiky marina hijoro ho zanany. Raha tianao no zanak'Andriamanitra dia mila velo ny fanahy ianao. Fanahy manangana an Jesosy tamin'ny maty no ahafahantsika miaina sy mampiaina ny fahavelomany ao anatintsika. Zay mahatonga ny Galatiana 5:5 ny andininy 20 voalazantsika teo tsy za tsony velona fa Kristy ny velona atao anatiko. Andriamanitra mitady olona afaka ny aina ny fitohizan'ny asany.
eto tany nahoana an'andriamanitra ny tany fa tsy de volona tao anjaka eto zany mila mijoro ny zanak'andriamanitra eto tany anao ny sitrapon'andriamanitra zay tsy afa amin'izay fotoana zay tsy afa manoatra satana mampahorontsony ory zao tontolo zao tsy hoe ny devolo ny mahery fa ny zanak'andriamanitra ny osa tsy mijoro amin'ny sitrapon'andriamanitra ory zao tontolo zao tsy hoe fetsy loatra satana fa itsika mila mandaa tsy toetra tsara tsika nandaa tsy mitoetra tsara am'izay toerana mahazanak'andriamanitra tsika rehefa zanak'andriamanitra tsika dia manana ny rehetra zay an'andriamanitra ato anatsika satria raha zanaka mpandova an'andriamanitra sy mpiray lova amin'i Kristy koa malaintsika niara-hiaritra amin'i Jesosy dia hitantsika amin'izany amin'ny fitondran-tena ao an-trano hitantsika zany amin'ny fomba fiainantsika andavanandro ohatrany lasa asa mahazatra zany le manompo an'andriamanitra rehefa tsy hanao tokantrano le tenin'andriamanitra ny hery ao anatsika dia ambony no ny fahavalo manohitra atsika Jesosy ny teny an'izany anaka zanako ny teny fikasana rehetra ato anaty baiboly dia ho an'ny zanak'andriamanitra daholo nareo dia avy amiko hozy Jesosy lehibe zay ao anatinareo no zay misy eo amin'izao tontolo zao no zany mitsangany ianao ny hoe zanaka dia manam-pahefana mandrakariva natao eken'ny fahavalo sy andresy reny ndona atsika tretritra tamin'ny Israely mivoaka avy tany Egipta kay nihevitra fa efa vita ny zavatra rehetra kay mbola tsy vita ny raharaha nandray délivrance ry zareo enjana be nitondroan'ny Moïse azo nivoaka avy any fa tsy zanaka no mivoaka avy any fa andevo proof mandevo nivoaka avy tany Egipta tsy hoe rehefa tsy tantsondro zareo dia libéré ny fiainam-panahiny hitatsika tany anefitra fa tsy hitany akory ny lanja mana fa mbola monimonina ny tady papelika izy rehefa tonga tany ny toetsaina andevo mbola nitoy tany nitaraina lava nona lava sakafo rano mila tsy mijanona mila mpifery zareo mbola mila maître izy tabataba lava fitaraina andava mba azonareo endrika ve malahelo concombre soignon fotsiny reo tany Egipta adino ny fanafan'andriamanitra azy tsy manana toetsaina manome lanja ny zavatra goavana nataon'andriamanitra mihoatra noho ny concombre sy oignon alelovany any Egipta tsy mety afa-po toetsay nandefo enao ve mametraka ny tongolo sy concombre ao ambony lavitra noho liberté enao ve tianao hoe andeha voky tongolo fa voninahitr'andriamanitra adininao fa tia misy zanaka tia mono azy Herôda Jesosy no anaran'ilay zanaka tao anaty tofy Andriamanitra namangy ny Josefa hoe eto any Egipta ny reniny sy ny zazakely dia noho amin'izay rehefa maty Herôda dia mbola namangy ny Josefa indray Andriamanitra ndana miverina amin'izay fa maty le tady hamono azy dia ozy arak'ilay voasoratra hoe nantsoko hiala ny Egipta ny zanako Matthieu 2:4-5 le voalohany andevo tafavoaka fa le faharoa zanaka tsy maintsy nakany Egipta zany hoe taitra fa maninona dia mitsoka makany anga Herôda tsy azo vonoana alohan'ny fotoana tompony ainany le Andriamanitra fa nakanesany tany Egipta amarina amin'ny fanandevozana ho an'ny Israely satria mifanandevozana tsy toerana fa toetra tsy rehefa ny Egipta zany izy dia tany dia hoe andevo tany non tsy olona ny andevo tsy toerana ny andevo fa toetra misy ny atao hoe fanandevozany tahotra misy ny atao hoe fanandevozany tsy fantatra be dia be fanangejana fatorana marobe dia ozy izy ny baiboly teto voatanteraka le teny hoe ary nitoetra tany ambara-pahafatiny Herôda mba tanteraka izay nampilazainy Jehovah ny mpaminany hoe nantsoky hiala tany Egipta ny zanako zanaka amin'izay ny ala tany Egipta Jesosy ny ala tany Egipta voazanaka ny ala tany Egipta fa tamin'ny Israely ny ala tany Egipta andevo ny ala tany Egipta ka tsy Israely io fa Jesosy rery ny tena zanak'Andriamanitra laha tokany hita masy teto tany ny antony nakanesany tany dia amono ny esprit ny fanandevozany hitanareo amin'izay zay mahatonga ny guerre rehetra ara-panahy daholo rehefa tonga Jesosy ireo fanahy rehetra manandevo tany zany dia ny raisiny avy any daholo nidirany tany Egipta mihitsy natakeny io fanahy io dia mahavarina Josefa no napiditra ny Israely tany Egipta Josefa koa no napiditra ny Jesosy tany Egipta
Tsy misy zavatra tsy azonao. Mba sy tiaka moa an'Andriamanitra. Josefa nitondra ny Israely tany Egypta. Josefa koa napiditra an' Jesosy tany Egypta. Fa ny ray nandevozina tany Egypta amin'ny fiafarany. Fa ilay Josefa faharoa nitondra ny zanak'Andriamanitra hanafaka ny Israely tamin'ny fanandevozana. Zavatra nahavariana. Maria, indikany hoe Maria, Miriam. Miriam ndikany Maria. Miriam no namoaka nivoaka niaraka tamin'i Moïse tany Egypta. Miriam no nitondra an' Jesosy mivoaka niaraka tamin'i Josefa. Tsy mare teka ho an'Andriamanitra. Misy zavatra anaty Baiboly tsy hoe zavatra mipetrapetraka fotsiny. Fa faniompahamarina ny tandindiny zavatra ho avy tamin'i Mosesy manondro an'i Kristy. Raha zay tsy vitany Mosesy nataon'i Jesosy ndrem-pandeha. Tsy miankina amin'isy Andriamanitra zay mahatonga azy tezitra tamin'i Davida. Fa maninona ianao miankina amin'isy tezitra Andriamanitra. Hoy isy Andriamanitra langage amin'ny olona anankiray. Olona anankiray ndresany fa firenena be deabe no ambadiky le olona anankiray. Ka ny fatokianao ahafahan'Andriamanitra manova zavatra be deabe. Le izy zany tsy hoe ianao iangon'ny olona be deabe. Zay mahatonga amin'ny teny mampatahotra ny antesa fanimpony ity. Engane zay Andriamanitra tsy hamory olona ho anay. Fa hitondra olona ho anao. Satria rehefa tena ho an'Andriamanitra ny olona tsy mahatsiaro tena ho andevozony zany izy eo am-panatanterana amin'ny fanimpony fa manompo libra tsara izy tereny fitiavany an'Andriamanitra. Tsy mare teka ho an'Andriamanitra. Noho izany tsy miezaka izay ahatonga ny seza ho haingon'olona fa tonga ny olona ho haingon'Andriamanitra. Tsy mare teka ho an'ny Tompo. Dikan'izay ny fotsika efa votsitra tsy miaina amin'izao tontolo izao tsony e. Halleluja. Satria eto amin'izao tontolo izao tsika efa tsy anisan'izao tontolo izao tsika. Tsy nisaina ho isan'izao tontolo izao. Tovy amen na moa. Dia inona ary ny zavatra mitranga fa manina Andriamanitra manao an'izany. Rehefa natao ho zanak'Andriamanitra isika dia lovantsika koa le fandovana fanafahana amin'ny fanandevozana. Satria ao amin'ny Kristy tsika vao nandray an' Jesosy dia nomeny hery tsy ho tonga miliardera fa ho tonga zanak'Andriamanitra. Ao velotsika e. Nijoro zanak'Andriamanitra. Avelao ny fanamasina ifenao. Avelao ny fanamasina ombanao. Avelao ianao iaina fanafahana. Avelao Andriamanitra tena hiditra tsetra ny fomba tsy takatry ny saina hitondra saina eo anao amin'izay dingana mazanak'Andriamanitra izay. Ny mamaky an'Andriamanitra tsy ampijoro mpanompo fa hanangan-janaka. Mpanompo ny rahana tany Egypta fa andevy ihany navoaka an'ilay mpanompo. Fa rehefa zanak'Andriamanitra ny rahana tany Egypta tafavoaka tamin'ny fanandevozana zanak'Israely. Ary tonga Jesosy ho anao koa. Tsy ny halalanao fotsiny hanompo an'Andriamanitra ianao mba ho ampiasaina ny faneom-pamantana sy fahagagana fa indrindrindrindra ny joro ho zana ny morotarihany iaina ny sitrapony tanteraka fanafana eto ambony tany. Amerina ny maro amin'ny fahamarinana hijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ampiomana ny fiangonana ho amin'ny mpapakatra iseho vavolombelona maro an'Andriamanitra ndao hitỳ tanana mafy. Halleluja. Sangany amin'ny toerana misy ianao. Afofany amin'ny lanitra ny tanao dia misaora azy amin'ny fonao manontolo. Dia kasitraka anao izay Andriamanitra. Manakasitraka feny foana izay amin'ny zavatra teneninao aminay. Misy fotoana indraindray ohatra marary kely izany. Fa mampety anay ilay izy. Marary ny fanongotana anay tsy toetra amin'ny nofo. Fa mora aminao no mitondra anay amin'ny dingany voninahitra kosa nefa rehefa afaka izay ao anatin'izany fanandevozana izany. Miangavy andro any maraina tahiny tsiray avy izay tonga eto. Aoka napahatsapahana izy ireo ny fanatrehanao miasa amin'ity maraina ity Andriamanitra. Mbola eto an-tany izy ary fantatro fa kadô omenao azy ny kasi-panasitranana, ny fanafahana, ny fanasitranana noho ny famindram-ponao satria fantatra efa miasa ny famindram-ponao ary vao isa maraina izany. Androany zay rehefa mahatsapa tena niverina sy joro dia androany ihany koa ianao manangana anay sy momba anay ary mitasy miaro anay amin'ny lafitenanay ray manontolo satria kadô omenao anay izany. Androany tsy dia nampahasambarany hita maso fa fijoroana mazanak'Andriamanitra. Mpitondra sofolo izay hanova zavatra. Natao hiakina ny Edena izay satria hiasa sy hitandrina ny Edena fa tsy natao hiankina amin'ny Edena. Androany Jesosy asa velo andevoziny Edena tsitsy izay
fataovy miasa saina amin'ny mahazanak'Andriamanitra sy fitoerana le sofla vaovao manaiky hotariany. Amboary ny fonay tsy voakejy ao anatin'ny filana maro samihafa. Apetrao ambavanay ny tenim-pahamarinana anovany manodidina anay ho araka ny sitraponao. Na amin'ny teny na amin'ny fihetsika na amin'ny fanao aneo Andriamanitra amin'izay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Hoko marina androany maraina ro tenim-panafahana rehetra izay tononona amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Natsika tanana mafy be ao an'Andriamanitra. Halleluja. Mazoto terina vetivety anao fanatritsika ho an'ny tompo. Filazana fohy. Ny fotoanantsika mizoma ho avy izao dia ao amin'ny trampokon'olona Analakely ihany. Ary ohatr'izay koa ny sabotsy maraina ao amin'ny trampokon'olona Analakely. Raha pitso maraina dia Sekoly tokantrano. E pasteur Liva zany mitondra Sekoly tokantrano raha pitso. Alléluia, alohan'ny mandeha ndao itetanana mafy be ao an'Andriamanitra. Tena ngamba hitanareo le séquence kely. Prochainement alohan'ny idiran'ny toroteny tamin'ny zoma iny. Tena hitanareo fa olona ampiasain'Andriamanitra amina fanambarana mahafinaritra koa. Hitanareo tsika rehetrarehetra andao tsika enony ity teny ity andao hoe hianatra teny iray fo dia soro daholo zay fotsiny ataontsika iray fotsika dia sorontsika daholo le karazana kipitsopitsona fieritreretana maloto kely manakana amin'ny fotsika tsy tena hoe bonotana sy pur io. Amen. Andao hoe tena iainan'izay kely tsika menakavy rehetra dia ohatry ny arenan'ny apôstôly reny. Dia tonga dia tsisy hoe tena hoe fikirina be hoe amaty ananiny ity fa tena miaina mpitiavana kalalana be fotsiny. Dia andao hoe tsika hijery manifestation an'Andriamanitra tsy mila mivavaka be zany akory tsika anany fa raha vovotsitra tsara ny ato votsitra tena andao raga jerena eo azy fara zay vonona aloha dia namako. Amen. Halleluja. Tsika ane miverina makany amin'ny tena fahamarinany tsika sa tsy zany miompo fankaty fampitsimbina fampivavaka fampatsiaro. Halleluja. Dia manao dia fampahonena kely eo. Amen. Fampitsimbona kely eo valala anankiray fanapahana valo mamene zany fa tsy tiako ve zany mbola ho zarena lany l'izy dia mahita ny olona mitomana tak izay no meko na lohany ary fa tsy mety tsony. Hitantsika rehetra Andriamanitra. Hitantsika rehetra ho Andriamanitra. Tsy angano amin'ny toerana misy ianao dia ho fafainy amin'ny lanitra ny tananao. Misaotra tompo. Tena raha zany teny zany ny iainanay dia efa lanitra ny tany. Misaotra tompo satria fantatra fa zanak'Andriamanitra zay. Vonony zay ny aina amin'ilay sofla vaovao. Hoeto zay, tario zay, tantany zay. Meo anay foana ny révélation mpahamarinana. Mba tena hijoroana araka zany. Tsy eny amin'ny anganongano zay. Tsy fantoka be manifestation zay. Fifantoka fotsiny zay mba ny fitariana. Fa raha manifestation ny tadiavina, mora kely aminao ny ianao an'izany. Zavatra efa fahita ihany zany. Ary mihoatra raha mbola tianao hisehoana eo amin'ny fiainanay rehefa manaiky ny toe-ponay. Tsy ho amin'izany ny tanjo-panomponay. Tsy eden'Andriamanitra. Fa ny aina amin'ilay mahazanaka sy hijoro amin'ilay hotarian'ilay sofla ho edena. Ary zay no tonga anao namorona mihitsy nakafafina retana tsy nampiakininao tamin'ny tany izay tao edena akory namorona ny Adama fa tany ivelany mba tonga azy sy ankinao. Satria tsy miankina amin'ilay fafina reta hita maso mahafinaritra na dia tsy soso tsara indrindra ary zany ny fifantohan'ny olona fa miandry ny famanginao isan-kariva ho edena. Halleluja. Satria ny présence anao no maha-edena ny edena. Raha vao niala ianao tao edena tsisy tsony edena. Noho zany ny fiankinany edena Andriamanitra. Ary i Adama no endrika hita maso iankinany edena hikarakara azy. Tompo mampianara anay. Tsy sisika eo fanatrianao edena lava. Meo edena. Tsy ankina amin'ny edena zay. Fa iankinany edena. Amin'ny anaran'i Jesosy. Raisiny tsodrano zay tomoniko amin'ny anaran'i Jesosy. Hitanao ny Jehovah ka hiaro anao. Mpamirapiratra ny tavany aminao ny Jehovah ka mindra fo aminao. Anandratra ny tavany aminao ny Jehovah ka mianao fiadanana. Mandehana fa salama ianao fa tsy marary. Misy olona eto teny amiko ny fanamasina. Fa manasitrana anao izy zao. Ny zavatra nentinao ohatra mavesabesatra zany ny tratranao.
dia nitarafinao la izy efa manomboka misy fahaseporana kely indray misepotra kely dia eninao la izy misy fotoana manindrona kely fa amin'izao fotoana izao la izy afaka miteny amiko Andriamanitra raha eto izay olo zay mba tsy angano tana fa confirmeko mifametra-tanina la izy misy problème eo mitratrany dia ohatra misy fotoana izy sepotra kely tsy continue la izy fa sepotra kely dia renao la izy hoe maivana be tandroany maraina tao anatin'le teny teo makanesy telo fa hivavaka ho anao hiconfirme an'izay mivavaka za menatra eny io le tratra tena maivana le izy amin'izao fotoana itenenako izao eny ko mifanamasina miteny an'izay aza menatra eny io aloha eny io kely fotsiny fefa tsy maninona tsony ianao fofany milanitra ny tananao dia mandra-pahavitany fotoana isorantsika n'Andriamanitra makanesy telo aza menatra soran'Andriamanitra amin'ny fonao manontolo misaotra Jesosy misaotra Jesosy ny fanasitranana misaotra ny famanginao misaotra ny mikasika amin'ny fomba tsy takatry ny saina eo fiainan'ny olona makasitraka Jesosy tanteraka ny fanasitranana hitanareo ny Jehovah ka hiaro anareo ampamirapiratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka mindra fo aminareo anandratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka aminareo fiadanana zareo fahasoavana fa fahasoavan'Andriamanitra amin'ny mato izao fa fahasoavan'Andriamanitra amin'ny mato izao anareo amen veloma